fa isan'ny zavatra isongatina ihany koa any amin'iny faritra Ranohira iny ny festival karitaka zay karakarainy ireo mponina any amin'iny faritra iny na ny fikambanana amin'izany festival karitaka izany ny 5 ka hatramin'ny 7 septambra ho avy izao izy ity no tanterahana any Ranohira mifangaro ny lafiny ara-panatanjahantena ny ara-kolotsaina ary ny fizahantany mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny ben'ny tanàna ny Ranohira. Mpitsidika mahery ny 5:03 alina no andrasana eto Ranohira amin'ilay hetsika goavana festival karitaka izay ho tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 7 septambra 2024 ho avy izao. Hiara-dalana eto ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny kolotsaina ary ny fizahantany. Tanjon'ny fikambanana ny ampiseho ny kolotsaina bara ao anatin'ny fampisehoana ara-kolotsaina sy fanatanjahantena. Ny festival karitaka dia atao hoe hetsika iray izay ampivelarana ny atao hoe culture bara zany zay ny festival karitaka. Ny tanjona amin'le izy zany dia ny hoe mba ahafantarana ny malagasy rehetra an'izany hoe fomba amam-panao bara zany zay aloha zany tena tanjona fa tsy mipetraka amin'ny hoe tsika malagasy ihany zay fa eto Ranohira moa zany mazava ho azy tanàna zay mandray mpizahatany be dia be dia tsara koa zany ny ahafantaran'ny mpizahatany hoe misy kolotsaina malagasy zay miavaka indrindra fa ny kolotsaina bara zany aty amin'ny faritra atsimo dia izay zany no anisany hoe tanjona ny fampahafantarana an'izay kolotsaina zay sy ny fampivelarana an'izay kolotsaina zay aloha zany zay ny tena hoe tanjona ao anatin'ny festival karitaka. Fa ao anatin'io koa zany dia anisany hoe zava-dehibe koa le hoe famerenana an'ilay fihavanana malagasy satria tsy mijanona amin'ilay hoe kolotsaina bara fa misy koa le atao hoe échange de culture zany hoe misy foko hafa zay eto Madagasikara ihany koa mifanakalo fomba amam-panao mandritra ny ole hetsika io zany ary dia zay anisan'ny manamafy ny fifandraisana amin'ny samy malagasy. Raha eo amin'ny hetsika inona daholo ny atao hoe mampiavaka ny hetsika io zany mandritra ny efatrandro eo aiza ho aiza ny fanomanana amin'izao fotoana izao na dia atao hoe mbola amin'ny volana septambra aza. Ny mahakasika an'ilay hoe inona ny mampiavaka azy, inona le zavatra tena miavaka ao dia le karitaka zay aloha zany tena hoe miavaka ao satria ny karitaka zany dia anisan'ny fomba amam-panao bara culture bara zany zay ataontsika hoe amina kanto zany izy io zava-kanto izy io fa ampiasaina amina resaka fankalazana lanonana na lanonana atao hoe ankaratsiana io na lanonana atao hoe ampifaliana io ao anivon'ny fianakaviana dia ampiasaina zay karitaka zay. Ny karitaka dia misy olona eo amin'ny anaky 5 na 4 eo zay mampiseho dihy amin'ny alalan'ny amponga sy ny sodina zay zany le hoe karitaka. Amin'ny ankapobeny izy io dia karazana fampitana ihany koa ny hoe miaina amin'ilay fiompiana omby ny foko bara dia lay fihetsika n'ilay omby no inona ty aseho amin'ny alalan'izay dihy zay zany le tena hoe mampiavaka le hoe karitaka. Ary io zany ny bara no tena manana an'io satria ny bara moa zany dia miaina amin'izay fiandrasan'omby zay mandritry ny tontolon'andro dia mandinika an'izay fihetsiky ny omby zay izy dia zay no adika ao anatina dihy anankiray zany dia zay nahatonga an'ilay hoe festival mahatonga an'ilay hoe karitaka. Ny fanomanana efa mandeha ny fanomanana fa ary efa atao hoe efa vonona amin'ny ankapobeny. Ampy ny foto-drafitr'asa andraisan'ireo vahiny hoy ireo mpandraharaha amin'ny fampiatranoana sy fampisakafoanana vahiny isan'izany ny eto amin'ny Momotrek sy ITC Lodge.